avy any atsimo zahay nefa avy any avaratra ihany koa. Zao hoe raha marina dia avy any avaratra dia mbiasa any atsimo any dia avy any atsimo tonga namangavana tany avaratra dia tonga hito amizay koa hody any atsimo dia za hoe tompo andamina ny zavatra rehetra mahakasika ny resary. Misy fehin'Andriamanitra ao amin'ity. Lotsika hira kely angambany hainy tompo ny zavatra rehetra mandamina ny zavatra rehetra. Hainy tompo ny mandamina ny fiainako, mandamina ny fiainanao, mandamina ny fiainantsika, mandamina ny fiangonana, mandamina ny hoavinao, mandamina ny apitso rehetra, mandamina le zavatra horisahinay eto androany, ny tompo andamina azy. Ataontsika kely zay hira zay hainy tompo eny hainy enina amby fitopolo sy fitonjato. Ataontsika fanamivavaka vetivety. Alléluia. Ataontsika mifontsika manontolo zany. Hainy tompo eny hainy ny mpanompon'Andriamanitra, ny fiainany olo-bavotsy, ny fiainany olo-masina. Amen. Misy teny resahany amintsika mahakasika ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Fampianarana fohy no entina mpanompon'Andriamanitra. Olona manahoana moa ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra? Ino moa ny anjara omen'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra, na hoe vokatra tsara omen'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra? Dia avy eo maragnantsika azy le toe-tsaina tokony ananany ny mpanompon'Andriamanitra. Avy eo ny mpanompon'Andriamanitra, olona manahoana moa ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra? Dia miditra antsika amin'ny anjara omen'Andriamanitra ilay mpanompon'Andriamanitra, ary toe-tsaina tokony hananantsika mpanompon'Andriamanitra. Dia vita tory tena rehefa avy eo.
Alleluia. Magataka tsika mba iainy tsara ivazohosoa saontsy nagnahary izay alatsaka amin'ity kagneto androany. Ny fanahy masina ne anokatra ny saintsika, anokatra ny fontsika ary ampiraikitra ny teny ao anatintsika tsy raray avy ao. Mba tsy fisy verimaina le tena eto fa teny ambokatra aomby atondra fahasoavana lehibe ho an'ny fiainanao ankehitriny ho avy ary mandrakizay. Teraina ny tompo ny mpanompon'Andriamanitra. Misy teny reto vakintsika ny Romanina to fa enina andininy fa 20 de John toko fa 12 andininy fa 20. Romanina toko fa enina andininy fa 12 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny rehefa natao afaka amin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra de manana ny vokatrareo ho amin'ny famasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra de manana ny vokatrareo ho amin'ny famasinana, ny farany dia fiainana mandrakizay. Alleluia. Ny John toko fa 12 andininy fa 20 dia afaka antsika amin'ny anaran'i Jesosy ndray izay tenin'Andriamanitra zay 20. Raha misy olona manompo ahy, raha misy olona manompo ahy dia aoka izy anaraka ahy ary zay toerako dia ao koa no itoeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia ankalaza azy na ray. Alleluia. Alleluia. Mpanompon'Andriamanitra. Araka ny fahafantarantsika azy hatramin'izay izao hoe regny mpanompon'Andriamanitra reny. Tsika Jesosy mamonjy matetika antsika rehefa mpanompon'Andriamanitra resahana na ireny pastera reny resahany io androany hoe ireny mpanompon'Andriamanitra reo na mpiandraikitra san'Andriamanitra mpitondra fivoriana hoe mpanompon'Andriamanitra eto aminay. Fa somary hafakely no resahana eto tsy izay, tsy resaka momba ny mpanompon'Andriamanitra atao hoe pastera fa za hoe hafakely no resahana eto. Alleluia. Olona manahoana moa ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra? Ny olona dia mizara roa io olona io. Ny olona amin'ny resaka fanompona dia misy ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra, dia ny olona koa rehefa tsy manompo an'Andriamanitra zay dia mpanompony devoly. Mpanompony devoly. Misy olona manompo devoly, misy olona manompo an'Andriamanitra. Ireo izay manompo an'Andriamanitra dia mpanompon'Andriamanitra ilazana azy. Ireo izay manompo devoly tsy manompo an'Andriamanitra dia mpanompony devoly no ilazana azy. Dia metaka eto androany hoe mba tena mpanompon'Andriamanitra tsika tsy raray avy. Ny mpanompon'Andriamanitra olona manahoana? Tsy midika hoe olona rehefa manompo an'Andriamanitra tonga ao am-piangonana, tonga mivavaka, mitondra baiboly, mavonjy fotoana, manana fiarahana, na ka hoe mitafy soa, mitondra palito, cravatte sy ny sisa rehetra. Zay zao tsy mitondra palito. Tsy midika hoe tsy mpanompon'Andriamanitra tsy any. Fa dia hoy ny tenin'Andriamanitra ny vakintsika tamin'ny bokin'ny Romanina. Izao no voalaza somary mafisina iny teny igny. Romanina 9:20. Misy teny voatsindry tsara mihitsy hoe olona tonga mpanompon'Andriamanitra. 9:20 Romanina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ankehitriny taloha tsika tsy mpanompon'Andriamanitra,
tsy afaka fa ankehitriny rehefa nininy rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra olona manahona natao hoe mpanompon'Andriamanitra olona afaka Alléluia tamin'ny fahotana afaka tamin'ny fahotana Alléluia tsy azo lazaina hoe mpanompon'Andriamanitra ny olona anankiray raha ohatra ka mbola milomano ao amin'ny fahotana mandray anjara amin'izay zavatra tapahany devoly amin'ny sitrapolo devoly ny iainana fa rehefa misy olona kosa afaka tamin'ny fahotana satria nandray an' Jesosy afaka tamin'ny fahotana satria nandray le tenin'Andriamanitra marina teny famarinana teny tsy misy kilema afaka tamin'ny fahotana satria nandray ny Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny tenany manokana Alléluia reny olona reny ho ny baiboly hoe tonga mpanompon'Andriamanitra Alléluia natao afaka tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra Alléluia relasena bavy samy andinika ny tenantsika isika samy anomenoty ny tenany raha hoe mpanompon'Andriamanitra re zany raha tena hoe afaka tamin'ny fahotana ny atao hoe mpanompon'Andriamanitra dia za hoe mpanompon'Andriamanitra ve aho sa mbola tsy mpanompon'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra sa mbola tsy mpanompon'Andriamanitra ka le tadiavina eto androany mba ho tena mpanompon'Andriamanitra atsika tsiraray hafa Amen tsy ho mpivavaka fotsiny ihany fa ho mpanompon'Andriamanitra Alléluia 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 ka rehefa tonga mpanompon'Andriamanitra isika hoy ny baiboly manana vokatra Alléluia manana vokatra reo ny olona mpanompon'Andriamanitra ne izany tsy midika hoe pasteur reo ihany po na ianao io mpanompon'Andriamanitra ne ianao rehefa afaka tamin'ny fahotana tsy manompo devoly intsony mpanompon'Andriamanitra ne fa tsy mpanompon'ilay ratsy dia zao ny tenin'Andriamanitra manana vokatra reo Alléluia manompon'Andriamanitra zany tsy mamono antoka Alléluia tsy mahafaty antoka tsy lany andro fotsy tsy atao hoe tsisy farany Andriamanitra mampanompo fa tsy mba manandevy Alléluia manana fahendrena io Andriamanitra io amin'ny olona izay manompo azy manana fikasana tanjona tsara io Andriamanitra io ho amin'ny olona izay manompo azy Alléluia amin'ny baiboly dia misy olona maro efa voalaza mpanompon'Andriamanitra Mosesy voalaza ny baiboly mpanompon'Andriamanitra tsy matoa izany Mosesy mpanompo voalaza ny baiboly fa Joba zany dia mpanompon'Andriamanitra mba efa nandinika ny Joba mpanompoko va ianao Daniel zany dia mpanompon'Andriamanitra Daniel mo Andriamanitra tomponao mambotsy anao ve Paul zany mpanompo maromaro mpanompon'Andriamanitra satsika rehefa mijery baiboly zany mpanompon'Andriamanitra izany dia tsy olona lany andro fotsiny manompo an'Andriamanitra tsy lany andro fotsiny mandeha mivavaka nda mandeha mpiangonana ao ary zany teny aminao manompoka androany dia ataovy anatin'ny sainao tsy olona ny andro fotsiny ianao tonga nompo an'Andriamanitra na hoe mitsangana ho tena mpanompon'Andriamanitra marina afaka tamin'ny fahotana fa zao mampanantena vokatra tsara ho anao Andriamanitra androany Alléluia 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 misy vokatra BTP fa tsy ho voatanisa ito avokoa ny vokatra na zavatra tsara ho tanterahan'Andriamanitra amin'ny olona izay tena manompo an'Andriamanitra marina
Zao ny volazan'i Isaia 4:17. Miara mamaky atsika andao baiboly no ilaza azy. Zao ny volazan'i Isaia 4:17. Misy teny mahafinaritra anjara tsara, lova tsara, zavatra mahafinaritra ho ataon'Andriamanitra. Vokatra ty 17 mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fiadiana rehetra zay voaforona mielezana anao dia tsisy ambiny, ary lela rehetra zay hiady aminao eo amin'ny fitsarana dia ho resenao lahatra. Zany no lovan'ny mpanompony Jehova sy ny famarinany avy amiko oy Jehova. Haleluya. Zany ny lovan'ny mpanompony Jehova, mpanompon'Andriamanitra zany. Hitanao fa misy zavatra tsara, vokatra mahafinaritra. Dia izy fiadiana rehetra voaforona mielezana anao, fiadiana rehetra voaforona amelezana anao, hamonoana anao, voaforona mba hanimbana anao, voaforona mba hanapotehana anao, hanapotehana ny fiainanao sy ny asanao, tokatranonao, ny alehanao. Dia ony baiboly tsy misy ambiny. Tsisy ambina zany hoe zany dia tsisy ahavoa, tsy misy ahomby, tsy avita na inona eo amin'ny fiainanao zany, satria nahoana mpanompon'Andriamanitra ianao. Amen. Mpanompon'Andriamanitra maniry dia maniry aho mba tena sampitehezaka androany ty hoe mba metraka ny tenany ho mpanompon'Andriamanitra marina. Fa tsy hoe mpanompo ratsy, mpanompo hafahafa, tsy zany. Ty amin'ny olona zay tena mpanompon'Andriamanitra marina dia tanteraka ity teny ity, tanteraka ity. Fa ho an'izay mialangalana na hoe fiazarana fotsiny ihany manompon'Andriamanitra, tsy tanteraka io. Fiarantena manompon'Andriamanitra natao afaka fahotana nandray amin'ny Jesosy, mitana ny teniny Andriamanitra, tsy mandray amin'ny teniny Andriamanitra. Mijoro Andriamanitra anatanteraka zay lazainy, satria Andriamanitra dia Andriamanitra tsy mba mandainga, fa zay rehetra lazainy dia toviny, zay rehetra lazainy dia tanterahiny avokoa. Fiadiana rehetra voaforona mielezana anao. Mety misy te amely anao any, devoly te amely anao, olona ampiasainy devoly te amely, zavatra maro mety te amely, te aliny sy ny sisy. Amin'ny teny varatra misy atao hoe saboh zay, famonoana olo zay, saboh na hoe lefona ozy atsika, lefona maranitra. Fiadiana io voaforona hamelezana ny Davida. Tamin'ny Saoly nisy saboh na hoe lefona hamelezana Davida. Davida mpanompon'Andriamanitra, azonao Davida mpanompon'Andriamanitra. Tsy hoe olona mpiandrino fotsiny. Volazan'ny baiboly fa nony amin'ny fialonana izay tao amin'ny Saoly dia tsy maintsy mitendry amin'ny Davida izy da hamonoana azy. Davida nalaza tsy zakan'ny Saoly zany hoe sao io no miakatra be voninahitra, io lasa ho mpanjaka, io ho tompon'ny olona rehetra, latsa-danja aho na dia hira zay nataon'ny olona raha toy hoe mampilatsa-danja ny Saoly. Rehefa avy nanafika Davida dia volazan'ny baiboly verina avy any misy hira nataon'ny zanak'Israely hoe Davida nafaty alinalina lahya fa Saoly nafaty arivorivo. Tsy zakany vavoniny Saoly mpanjaka, nefa Davida ataontsika hoe bandikely zany. Zany fe misy fiadiana ny fironiny maty koa. Saoly efa piady,
tao anatin'ny trano anankiray tsy hoe any tokotany be anaty trano anankiray dia teo nikendry amin'ny Davida Saoly dia voalazan'ny Baiboly natoraka Saoly zany lefina zany avoan'ny Davida tao anaty trano fa voalazan'ny Baiboly igny hefina nalefan'ny Saoly igny dia tonga dia efa miboaka tany amin'ny rindrina tany tsy navoa Davida tafiofotra kely Davida nakaiza le lefina any amin'ny rindrina tsy nahavoa Haleluya tsy nahomby raha miala maigny atrano Haleluya maigny ianao rehefa hoe ambely olona anankiray dia amizay zany le olona tsy vofa fa mainka ny zongata hamainitra an'izy zany fiadiana rehetra voaforona amin'ny lesana anao za rehetra mikendry hamely anao elatra ny afarany fa ianao dia nonona satria manompo an'Andriamanitra ny tanan'Andriamanitra ampisongatana ny fiainanao hatrany ny tanan'Andriamanitra hanandratra anao mandrakariva ny tanan'Andriamanitra mitantana anao hatrany hatrany fiadiana rehetra voaforona melezana anao tsisy ampinina mpanompon'Andriamanitra Ezeka mirahona ny Sankeriba tsisy mpanjaka navontsy ny fireneny teo an-tanan'ny Sankeriba aiza ny avonjen'ny Jehova ianareo matinay misy fandrahonana ny tena fanefatevanan'Andriamanitra mihitsy ane fa Ezeka mpanompon'Andriamanitra dia inona nataona rehefa nahazo teny be fampitahorana sy ny sisa nifafaka Haleluya niatso an'Andriamanitra miteny mbitsy ahoana tsy hitanay zay ataonay sahirana nefa mba misy miaramila ihany fa Ezeka tsy miankina amin'ny herin'ny miaramila sy ny soavaly na fitaovam-piadiana zay nanana fa Baiboly miteny ny olona rehefa manompo an'Andriamanitra fiadiana rehetra voaforona melezana azy tsy misy ampinina io Haleluya rehefa natao le izy raha tsy hoerika ny tantara ny Baiboly manao hoe tamin'ny aligna anankiray ihany ny asa Andriamanitra Haleluya nanietrika miaramila Andriamanitra avy any an-danitra tany dia inona natao niaty miaramila ny Sankeriba ary voalazan'ny Baiboly tamin'ny aligna raiky maty miaramila ny Sankeriba petrapetraka ny faty petrapetraka marena ny andro inona nataon'ny Sankeriba mbola hitady hevitra hoe hiadiana ve efa tsisy hevitra maramila ny Krista efa maty fitaovam-piadiana rehetra efa tsisy mpampiasa azy tsony dia farany amin'izay dia iny nandeha noty hoy ny Baiboly hoe noty amin'ny tenatra Sankeriba Haleluya ary tonga tany mbola nandeha miandrandra Andriamaniny koa mbola nadoalika tao amin'ny tany misy roky Andriamaniny mbola avy koa ny zanany namono azy tamin'ny sabatra dia maty ireo mpanompon'Andriamanitra miato azy Haleluya mpanompon'Andriamanitra fitaovana rehetra belezana azy dia ho levina avokoa ny boky ny Salamo 1:150 misy teny ao manao hoe io Andriamanitra io ane mahay mampitsahatra ny ady hatrany amin'ny farany tany io Andriamanitra io ane mahay manito ny lefiny io Andriamanitra io ane mahay manapaka ny sabatra io Andriamanitra io ane mahay mandoro ny sarety amin'ny afo sarety hain'Andriamanitra mandoro azy fitaovam-piadiana rehetra hain'Andriamanitra manapotika izany amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka aminao ane zany androandro amin'ny anaran'i Jesosy zay efa tena manompo an'Andriamanitra marina ho tanteraka aminao ane zany ary manompoka androany Andriamanitra dia zay efa miteny aminao androany ity dia anatanteraka ny teny ny mpanompon'Andriamanitra mafinaritra tiaraina ny tompo Haleluya tiaraina ny tompo Haleluya tena ve ho levina ny fitaovam-piadiana rehetra melezana anao tena ho levina ve ny fikasan-draksa rehetra kasany sasany fa hanapotena ny fiainanao sy ny aveniranao tao zaminao alohantsika hitsangana ho tena mpanompon'Andriamanitra Amen
Haleluya. Ni panompon'Andriamanitra dia misy teny ao amin'ny boky Isaia 12:12 fakitsika vetivety ity. Ny ataon'Andriamanitra amin'ny panompon'Andriamanitra na hoe anjara avy amin'Andriamanitra ho an'ny panompony. 13:10 amin'ny anaran'i Jesosy Isaia 12:10 toy izao ny vakan'izany. Indro ny panompoko. Isaia 12:10 ny anaran'i Jesosy. Indro ny panompoko izay hambiny hisandratra ho ambony izy ka ho avo indrindra. Averitsika miaraka isa roa telo amin'ny anaran'i Jesosy. Indro ny mpanompo izay ambinina hisandratra ho ambony izy ka ho avo indrindra. Haleluya. Haleluya. Indro ny mpanompo. Andriamanitra miteny ny mpanompo. Ny panompon'Andriamanitra nalana vavy tsy atanafaka, navaiza navaiza. Indro ny mpanompo. Tapany voalohany tsindrintsika hoe ambinina ho ambinina. Tamaraina tsika na entorotendry mafinaritra makasika ilay fanambinana. Indro ny mpanompo ho ambinina. Tinao ve ho ambinin'Andriamanitra e? Indro ny mpanompo ho ambinina. Ary vokatra ilay fanambinana izay isangatra izy. Fanambinana re manandratra, fanambinana mampisongadina satria ao anatin'ny fanambinana misy fahalavrariana zavatra ao. Anatin'ny fanambinana misy famboasana, misy famokarana, misy fipoahana lehibe ao anatin'izany. Rehefa tonga aminao ny fanambinana, mahomby aby izay rehetra atanao. Miasa rehetra, fikasana rehetra, tanjona kelikely, tsy ombena tapitsy amin'izay aleha sy atao. Haleluya. Haleluya. Tsisy mantaboka, tsisy miasa foana, tsisy miasa foana. Rehefa miasa tsy maintsy mahomby, mandeha tsy maintsy tafita. Haleluya. Zay rehetra atao zany na inona mety sy vateniko eto mizavatra rehetra fa tsendriky foana hoe misy fipoahanao misy fampiasanao misy falavrariana misy fitarana ao anatiny ao rehefa ao ilay fanambinana. Mpiasa tany tamin'ny toerana nisy Isaka hoe maro mpiasa tany, maro mpiasa tany tany. Aloha tsy fonctionnaire andresa mpiasa tany ane Isaka ary vahiny. Fa zao ny zava-misy rehefa nampony tamin'ny toerana io zany Isaka zanaky Abrahama tsy nitovy mihitsy ny vokatra azon'ny olona mpanompon'Andriamanitra sy ny olona tsy mpanompon'Andriamanitra. Tsy mitovy mihitsy mpanompon'Andriamanitra mpamboly sy ny mpanompon'Andriamanitra sy ny mpamboly tsy manompon'Andriamanitra. Samy mpiasa mpanjakana nefa raiky manompo an'Andriamanitra, raiky tsy manompo an'Andriamanitra. Tsy mitovy io. Baiboly miteny fa miavaka foana io ary ho avy ny fotoana hamantaranao tsara ny mahasamihafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Tsy mitovy io. Ny an'i Isaka voalazan'ny Baiboly namafy tamin'izany fotoana zany izy, voalazan'ny Baiboly fa navokatra izy avy zato heny. Tsy nitovy tamin'ny sasany. Ny an'ny sasany tsy firy ny vokatra azy fa ny an'i Isaka avy zato heny ny vokatra azy. Tsy maintsy misongadina isika. Mihaino tsara ve ianao e? Tsy maintsy songadina ianao. Biotano izay tsy manompo an'Andriamanitra eo anilanao eo. Amin'ny mpiara-monina aminao, amin'ny mpiara-miasa aminao, amin'ireo mpiara mitovitovy aminao. Eny fa na dia izay fa talohanao rehetrarehetra mitadiavana vola sy ny mpikanana ny tany fa ianao izay avy ety aoriana ity satria manompo an'Andriamanitra ianao dia hiavaka ny fiainanao raha lasana vavy. Mpanompon'Andriamanitra.
Aleluia. Mpanompon'Andriamanitra aza atao somonga, aza mevagna. Amen. Ndraindray tsika manompon'Andriamanitra mihitsy ohatrandraha magnamevamevagna lasa atao fahazarana fotsiny. Tsy any, tsy atao fahazarana fotsiny mba mpanompon'Andriamanitra anao, fa magnantena zavatra avy amin'Andriamanitra. Ny farany araka ny voalazan'ny Romana 2:9-12 teo vokatra io tsy hoe ianao dia fiatina dia olefina avokoa ambinina tsany, fa hoy ny Baiboly hoe ary ny farany. Inona le farany teo raha taditintsika? Fiainana mandrakizay. Taditintsika ve? Fiainana mandrakizay. Fiainana mandrakizay. Atsara ny mpanompon'Andriamanitra ne zany. Alleluia. Mpanompony devoly tsy manana fiainana mandrakizay. Mpanota tsy mankany an-danitra. Fa ny farany raha tena manompon'Andriamanitra isika mianatra an'ilay fahotana dia ny hafarao ny fiainanao, ny mandrakizainao dia fiainana mandrakizay. Ny tanjon'Andriamanitra ne hitondratsika amin'ny fiainana mandrakizay natongavany Jesosy nahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Dia tsy dia mitendry hoe resaka ranofo ihany, fa hoy ny Baiboly mba hanana fiainana mandrakizay zarehetra mino azy. Alleluia. Fiainana mandrakizay. Tsy tian'Andriamanitra ho severiny olona na dia iray aza, fa mba samby hanana fiainana mandrakizay rehetra. Mpanompon'Andriamanitra tsy ho very. Izay rehetra manompo ao Jesosy dia aoka izay nompo ahy ary izay toerako dia any koa no hitoeran'ny mpanompo. Aiza moa hitoeran'ny Jesosy? Jesosy ane voalazan'ny Baiboly miala teto ambony tany niakatra ho any an-danitra. Ary Baiboly miteny sady ampatra fitoerana ho anareo, mbola ho avy indray aka anareo ho any amiko any rehefa avy eo. Jesosy ane any an-danitra any amin'le fiainana tsara. Jesosy ane manompon'Andriamanitra. Anao rehefa manompon'Andriamanitra anjaranao ny fiainana. Vahosotra ho amin'ny fananana fiainana mandrakizay ianao, vahosotra ho amin'ny fanambinana ianao, vahosotra ho amin'ny fitahiana ianao, vahosotra ho amin'ny fahombiazana ianao, vahosotra ho amin'ny fisandratana ianao, satria mpanompon'Andriamanitra. Satria mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Alleluia. Lasa ny fotoana efa ho tapitra. Toe-tsaina mpanompony tompo atsika, tsika mila manana toe-tsaina. Misy toe-tsaina tokony anatsika. Ary samy teny aminao fa rehefa amintsika izay zavatra izay tena tsy miala amintsika mihitsy Andriamanitra. Mitana ny teniny fikasany Andriamanitra. Mpanompony tompo, mpanompon'Andriamanitra. Ty zavatra ty mba vakiko kely, angambany mety mihoatra kely, angambany izao ny voalazan'ny Timoty 2 mba vakintsika kely amin'ny anaran'i Jesosy. Toe-tsaina ny tokony ho fiainana, ny tokony ho ao anatintsika ao zany. Timoty 2:2-4 Baiboly no anazava ny Baiboly. Tenin'Andriamanitra no magnazava ny tenin'Andriamanitra. Andiny 2:4 miara-mamaky atsika Timoty 2:4 miara-mamaky azafady amin'ny anaran'i Jesosy isa 2:3. Ary samy mahita atsika rehetra ao atao mafy vakiteny. Ary tsy mety raha miady ny iza ny mpanompony tompo. Ary tsy mety raha miady ny mpanompony tompo, fa tokony anahoana ho malemy fanahy amin'olona rehetra, mahay mampianatra, mahalefiky. Asio aleloha mafimafy azafady
misy zavatra tsy mety misy toetsaina tokony ampidirina ary tsy mety raha miady ny mpanompon'ny tompo mpanompon'Andriamanitra zany tsika mpanompon'Andriamanitra za mpanompon'Andriamanitra ianao mpanompon'Andriamanitra io tsy mety raha tsy mety zava-paty zany tsy tokony hatao ny fiangonana tsy fomba ny fiangonana ny Korintiana voalohany toko faharoa ambin'ny folo andiny fahina ambin'ny folo misy teny ao manao hoe raha misy olona toa te aty tsy manana izany fanao zany isika na ny fiangonan'Andriamanitra tsy manana izany fanao zany isika na ny fiangonan'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra ho atsika fiangonan'Andriamanitra atsika zanak'Andriamanitra tsy manana izany fanao na hoe toetsaina zany isika tsy manana zany tsy tokony magniry zany ary tsy mitady zany tokony roahina zany tokony potehina zany tokony levonina zany tokony ilaina toetsaina devily kolotsaina satana amin'ny baiboly misy fa zany zavatra aty zany eny avy tany an-danitra no nisy azy ary tsy Andriamanitra ny nanao azy fa devily nisy ady tany an-danitra Apocalypse 6:27 nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay diavona ary diavona sy ny anjeliny koa dia niady fiafarany tsisy toerana ho an'ilay diavona tsony tany an-danitra tany voaroaka reo dia zay nilamina amin'izay tao an-danitra tao ary tao Andriamanitra nampifaly izy mianakavy ao ambony ao fa ny devily rehefa natsera dia hitanao fa zay rehetra toerana isan'ny satana tsisy raha nanjary tsisy raha nilamina tomany fanetenana ranomaso fahapotehana fahasimbana faharavana zay ihany ny azy zay ary io ny tiany devily ampidirina ary ampidirina any amin'ny isam-batan'olona ambony olona hoe manana fo dia ampidirina any amin'ny tokantran'ny olona ampidirina any amin'ny fiarambonina ampidirina any amin'ny fianakaviana ampidirina amin'ny toerana maro zany ataony amin'izay rava rehefa misy ny ampy misy faharavana misy fahalebena ao misy mihena ny hery ary misy ny falazan'ny baiboly fa miala Andriamanitra satria Andriamanitra tsy mba tompo zany fa rehefa ao zany le toetsaina zay ananantsika hoe tsy miady Alleluia hitoetra amintsika Andriamanitra Alleluia 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 ao Andriamanitra iasa ao Andriamanitra amintsika Andriamanitra hitoetra amintsika Andriamanitra otaganao fa zao tena ho sasan'Andriamanitra be lehibe hitranga eto amin'ity toerana ity satria Andriamanitra iasa rehefa mivavaka isika mivavaka atsika Andriamanitra hositrana ny marary hibebaka ny tanota ho afaka ny rofo rehetra ahita ny fitahina ahita asa zay tsy mananasa ahita voninahitra Andriamanitra mitsekanavaka satria miasa Andriamanitra raha lasena bavy eo aka ho amintsika zao saina izao dia le toetsaina tao amin'ny Kristy Filipiana 4:15 zay tao amin'ny Kristy mpanompon'Andriamanitra dia mila manana saina zay tao amin'ny Kristy Jesosy manana fanetretena zany Jesosy zany na zaka fitsikirana sy ny fanambaniana zany Jesosy zany nanaiky zay natao azy zany Jesosy zany nanaiky miady tamin'ny azo fijaliana zany Jesosy zany nanaiky manam-pitoviana amin'ny olona zany Jesosy zany na tena nanendrika Andriamanitra aza izy dia tsy ny fikiriny ny fitoviana amin'Andriamanitra le fitoviana égal tsy nireo zany Andriamanitra zao ohatra zao fiananaiky hitovy amin'ny olona izy tena nifoanany ny tenany Alleluia jusk'izy ny saborina dia mizay maty tamin'ny azofijaliana dia iny izy nanahoana ny hafarany ahoana ny hafarany Jesosy ahoana
ny afarany Jesosy ony Baiboly hoe zany natonga azy nasandratr'Andriamanitra. Zany miantony na nandratan'Andriamanitra azy zay nanomezan'Andriamanitra azy anarana ao ambony mihoatra noho ny andarana rehetra. Ary aveo lohalika rehetra natao andohalika natao anaiky azy. Alleluia. Mpanompon'Andriamanitra raha ivavaka izy. Tsy haiko nao varenao le afatra na manahoana. Ny tompony hiasa amin'ny alalany fanahy. Mpanompon'Andriamanitra izy ao ny mpanompon'Andriamanitra. Le vokatra omen'Andriamanitra ny mpanompony ary ny toe-tsaina tokony ananany mpanompon'Andriamanitra. Hitanao tsara fa hain'ny tompo andamina ny fiainanao rehetra. Tsangana antsika hain'ny tompo andamina ny fiainana. Taontsika zay hira fitiarana zay hain'ny tompo mandamina ny fiainako. Hitanao fa ho alamin'Andriamanitra. Tsangana moa mpanompon'Andriamanitra anao raso ilay toe-tsaina taony Kristy amin'ny mpanompon'Andriamanitra anao. Hitanao fa hiasa ny tompo andamina ny olana rehetra, andamina ny zavatra rehetra, andamina ny programanao rehetra, andamina